Nataony 9 janoary 2024 tao Anosy ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana teo aloha Ramilson Arfidy sy ny ministra lefitra misahana ny fiompiana Dr Raymond tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao Suzelin Ratoyarzan Rakotoarsolo. Maro ny ezaka vita teo amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ary ho hatsaraina sy ho hamafisina izany mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Paikady maro no ho atao lahara-pahamehana hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana vaovao ary ho atao aingana izany. Tsisy fahagagana azo atao eto fa anisan'ny zavatra efa natompony teo aloha dia ny fanomezana andreo anam-pamokarana ho andreo tantsaha-pamokatra zany raha tsy teny mizezika ny masomboly sy ny fitaovana. Ny zavatra ireny zany dia hotohizana satria ireny dia mahakasika tokoa ireo tantsaha madinika. Fa ankoatra ny voly vary an-drano dia hiezaka koa tsika hiakatra ny tanety zany. Famokarana moa zany misy lafiny anankitelo eo zany ny voly fihinana, eo koa ny voly fanondrana ary eo ny voly izay ahodina. Ataontsika lahara-pahamehana zany ny famokarana vary. Raha ny teny ateo hoe ny momba ny voly avitra fa azo ampiarahana amin'izany koa ny fanomanana ny fambolena fahobena ataontsika hoe grande campagne agricole zany amin'ity taona ity. Ary maro vokatra fikarohana izay nataony FOFIFA ohatra izay fananantsika totanisa sy totan-kevitra, ireny zavatra ireny no ampiasaintsika fa tsy hamorona zava-bazaotsika. Ary rehefa misy ny finiavana, ohatra finiavana dia koa fahafahana tena hanao zavatra mino hafa ho tratratsika zany fahavitantena ara-tsakafo zany atsoatsy. Ny lanonana dia naneho ny fankasitrahana tamin'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka ny ministra teo aloha Mirahalahy ary nanentana ihany koa ny mba hanamafy hatrany ny fiara-miasa amin'ny ministra vaovao ka hanohy ireo ezaka efa vita. Natolotra nandritra ny fotoana ireo boky mirakitra ny paikady maro izay nivolavolaina sy nohavaozina nandritra ny fotoana ny tantanan'izy ireo ho fanohizana ny asa fampandrosoana sy fampiroboroboana ny sehatra ny fiompiana sy ny fambolena eto Madagasikara.